Junior de Sparta eto amin'ny culture 261 faly miaraba atsika rehetra. Zaho moa zany dia mitarika ambany dia records amin'izao fotoana zao. Tany amin'ny taona 2010 nanao hip hop ny atomboaka, nanao rap teny amboko teny tamin'izany. Dia nandeha ny taona lasa tonga amin'izay zany le tendance na hoe reggae jamaïcain nanomboka 2012 angamba eny. Dia amin'izao fotoana zao zany efa tafilona tanteraka anatin'le raga dancehall mihitsy satria iny zany mozika mba tiany tanora, tsy hoe tiany tanora koa fa tiany teny. Dia mba miezaka mba manao an'izay vitany any ivelany koa satria tsika eto moa zany matsapa tsara mihitsy hoe fa ny dancehall zany any ivelany any tena manjakanjaka be mihitsy. Masoandro mibalika sirivotra manga matolotra hoanay ka misaotra naozaotra lezagna hariko zavaboary maitso silanitra manga tontolo enanay sambola farimena le satri olombelo zava mananaina zany fokomba amy tempo manao rege vibe sady manaraka tempo afa one life reva tsara ny andro lesy se zavatra ka sainy lawa to de jablesy tsara ny elemena so tsy fantatry lalesy mila manao ze metimety aro tiktik fo maray. Amin'izay aloha zany dia izay daholo ihany manao an'ilay izy, misy studio homme dia donc zany hoe zay zany autoprod daholo na manao clip na création na instru, mixage, mastering na son dia izay daholo ihany manao an'ilay izy. Raha ny anahy manokana zao manana morceau anankivalo aho solo anahy dia ny ankoatr'izay miaraka amin'ilay label misy anahy. Clip efa be dia be koa nivoaka eny amin'ny YouTube eny efa afaka hitanao an'izany rehetrarehetra zany daholo.